zay le feo zay le feo zay le feo tonga ihany lay nandrasana hoy ny olona zay mivantantsika eto amin'ny fito am'zateboka efatra raha zao ianao vao manokatra ny onjapeo anao a dia ny radio FM fois miditra tokantranonao miaraka amin'ny alady maraina mahafinaritra sy ny tarika TDL efa niandry elaela isika fa atolotra ihany no fialatsiny ho an'ny mpiaino a zay niandry kely ialana tsiny amin'ny tarika TDL ihany koa fa ry zareo moety mbola vonona be hiaraka amintsika dia ho atolotsika ry zareo ary Rosella moa ny eto amin'ny fanolorana Zoclera Zoclalaina ihany koa miaraka amintsika eto miarabanareo zay tonga soa eto amin'ny fito am'zateboka efatra telo mianada ny tonga eto izavy miara-moa azafady faly miarabantsika rehetra ihany koa zahay faly be tonga eto amin'ity toerana mahafinaritra be ity dia miarahaba anareo zay any tokantrano ihany koa manaraka an'izao fandaharana mivantana izao dia anomboka moa ny présentation antsika za zany no fanja ao amin'ny TDL ia dia za no Orlando manajeran'ny TDL zany ia faly miarabantsika rehetra netrano zay manaraka an'izao onjapeo mahafinaritra zao dia faly miaraba nyreto ekipa solide mahafinaritra reto tsikitsika za Erika sady musicien no auteur compositeur ny tarika TDL ary fanja moa zany mihira sa mpitendry ia za zany no mpihira fototra zany lead vocal raha mihaino radio ny olona ka tsy mahita an'ilay mivantana amin'ny télé zao a dia ho azavaintsika kely fotsiny rehefa mijery clipny TDL ianareo dia misy vehivavy zay ao izy ilay fanja dia misy an'ilay namana Eric Rolsman ilay miaraka amin'ny foana matetika hitantsika lehilahy hira iny eo dia izy ilay Erika ny resaka teo somary ngezangeza iny izy le bebe izy anomboantsika amin'ny fotoana ary ohatra mahazatra eto amin'ny AMM moa zany tsika to dia mivelatra amin'ny rehetrarehetra mihitsy anomboantsika azy aloha manager sa ifanjany amaly an'izay fanahoana tokoa no hoe TDL satria rehefa nanaparitaka nyity fandarana ity zay tany anaty serasera maro tany dia efa nisy ihany koa nanontany hoe fa maninona no atao hoe TDL dia ohatrany hoe teny anglisy zay nifandikana azy fa nahoana natao an'izay fa tsy hoe tsy diso lalana mety ho azavainy ihany koa mety ho zay koa ny dika ia aloha ngamba tonga dia raisiko zay alohan'ny fiforonany tarika TDL zany dia efa nisy hira anankiray zay ny firon'ny Erika le tsy diso lalana iny dia rehefa miforona ny tarika tateoriana dia hoe izy ary no atao anaran'ilay tarika dia le hira zany efa teo ihany le tsy diso lalana dia nalaina le tsy nalaina ny télé-be dia nafefeza tsy diso dia lalana dia fandraindraika le hevitra zany tena marina amin'le TDL True Direction Life sy le hoe tsy diso lalana dia famenomeno tao le hevitra le izy dia aloha tonga dia io zany fa mifanandrify le anarana dia zay nitondrana le anaran'le tarika True Direction Life zany hoe tsy diso lalana ao izy dia ao anatin'ny finosana anankiray zay le izy dia zay le TDL hoe fa maninona nefa tsy nitazoma tamin'ilay hoe tsy diso lalana fa hoe ndao tao an'ilay True Direction Life le hevitra aloha tena zava-dehibe dia tsika koa tsy hoe tsy gasy rery ihany fa mba misy koa mba vahiny eo ohatra tsika zao manao mivantana eto mba misy vahiny miaina dia True Direction Life zay TDL ohatra'izay le izy mivelatra amin'rehetrarehetra tanjona lasa lavitra be zany raha ny fahitako azy hoe lora nga tonga dia tao hoe True Direction Life zany nge efa teny anglisy tonga dia hoe efa tsy envergure kelikely tsony ny voany am-boalohany nareo fa tonga dia efa hoe tsika dia efa hivelatra lavitra be afatrany am-boalohany zany dia efa nanana an'izay zao fa zao nareo vao nanontany an'izay fa izy efa mipetraka mialoha fotsiny hoe TDL dia napetraka le True Direction Life dia napetraka le hoe tsy diso lalana zany efa tany aloha fa zay koa ngamba ny lalana le hoe napetraka dia mbo matolo izy tanteraka dia sitrapon'i Jesosy ngamba le anarana fanontaniana avy hatrany ary fa maninona no irara-pilazantsara no hitondranareo ny talentanareo tsy amin'izao fotoana izao tonga dia anao remarque manko tsy dia akafizin'ny olona loatra nge ny irara-pilazantsara ary raha resaka bizina dia tena tsy ange sa ve tena hoe tena misy tanjona anay manokana ny antony nanaovanay irara-pilazantsara
menany erika sa mpamorona aloha voalohany tsara fipetraka be le fanontaniana sady mampatahotra ihany momana iverina kely aloha le TDL te tsy hoe tonga de lany misy amin'ny teny maka tonga de lany fa tsy zay le TDL Premier tour dia vita. ie tsara fipetraka le fanontaniana Lay tantara kely ihany koa eny tantara eny aloha ary tantara kely eny TDL dia voangana ihany fa efa nisy antson'Andriamanitra angamba efa hatramin'ny fakely le izy fitondrany mama hatramin'ny fakelonay le izy dia lehibiazana atao anatin'ny fivavahana dia tsy nisy lalana hafa mihitsy mety hoe teo ihany fahatanorana nandeha teny fa tonga dia hoe tsy vily lalana fa hitadiny lalana tena marina hoe ianao olombelona manapetry ianao zany misy fiafarana ny zavatra atao rehetrarehetra dia ny hira tamin'ny mbola kely dia efa mihirahira ny am-piangonana iny fanja moa zany za moa tsy mahay mihira fa za ohatran'ny fariko ohatran'ny hoe ohatran'ny hoe nampilasako an'izany moa zany tsaiko dia kasokasoka te tsy mpihira mihitsy ahy fa ohatran'ny hoe mba nampiasain'Andriamanitra zany dia mba naingam-pana kely dia ny hirahira izy io taloha dia nanao kely tarika mbola tsy connu le izy tamin'izany fa mihirahira isaky ny mariage tany amin'ny taona tamin'ny 97 tany Tany dia efa nisongadina ny feony. ie dia nihirahira izy tamin'izany fotoana dia za koa moa zany tsy hoe namoromorona hira zany fa nandeha teny ny lalana dia nomen'Andriamanitra lalana foana hoe ohatran'ny efa misy rahana mozika angamba ao anatin'izy reto dia tia mihira zay izy io dia nandeha teny ny fotoana dia taty ariana moa dia ohatran'ny hoe men'Andriamanitra zany alao mpanaoviko tena asa matotra amin'izay izy reto hitory ny alarako dia afaka mananoratra amin'izay maninona ozy nareo tsy hanao fiderana hafa averiko foana le teniko teo hoe misy fiafarana ianao eto amin'ity tany ity dia raha misy fiafarana dia tsy aleo hoe mibanjina le farany hoe inona le tanjonao hoe hirahira iza no derainao amin'ny hira ho ataonao inona ny tanjonao fa mbola hifanena amin'i Jesosy foana ianao ozy le hiran'le mpanakanto akafiziko anankiray zay iona amin'i Jesosy ianao sakaiza ozy tsy afaka hoe ianao na hoaiza na hoaiza dia ny tiako tenenina hoe nanana tanjona manokana mihitsy ny TDL hoe lanitra ny tanjona marina hoe tsisy vola izy ity raha vola no teneninao Mivoaka ny BDB. tena tsy fitadiavam-bola mihitsy ny fitoriana fa ny tanjona io fotsiny hoe hitondra fanahan'olona maro any amin'izany Jerosalema vaovao zany no tena tanjona TDL Mazava be. Taona firy zany le tena niaingan'ilay izy mihitsy. ny TDL teo amin'ny 2008 teo angamba raha tsy diso ahako teo vao tena niforona ofisialy ny TDL 2008 2008 misy mpiano ihany koa mantany any hoe mpifanina aloha ianareo telo misy roam-pihavanana ve mpianadavy satria ohatrany teny erika teo hoe mama mpianadavy nareo sa ia zay isy fanja moa zany mpianada raha jerena mivantana toy hoe zany zokany fa mbola zandro ny be mbola misy olona ray eo anelanelana izy ny zokiko vavy matoa izy za zany faharalahy aminay enina menada zay dia za ny faharalahy dia Orlando sady manager ny tarika izy no vadin'ny fanja moa sady zodahako izy zany fianakaviana iray zany TDL Fianakaviana iray tsy diso lalana. tsy diso lalana rehefa mijery ny oronan-tsary isika ny TDL matetika ny anaranao foana no misy hoe Eric Rolsman atao compositeur tena ianao rery ve no mpamorikira sa hoe nareo samy mamorikira nandray anjara atao anatin'izay avokoa isany amaro fanja ohatra mbola tsy niteny mihitsy fanja miran'le hira ao tena marina zany ny hira rehetra ao anatin'ny TDL aloha dia Erika no namorona ny ankabeazany zany fa misy hira anankiray izay ihany no misy clavistanay anankiray izay no namorona anazy miorena angambany izay ihany no akoatrany dia izy daholo no namorona ny hira rehetra ao anatin'ny albumanay ary indrindraindrindra ihany koa ny album izay ho avy tsy ho ela ny volume 2 dia mbola Erika ihany zany aloha no mpamorona ny hira ao anatin'ny tarika hira firy moa zany zao no efa hoe noforononareo tao anatin'izay hoe volume 1 zay nivoaka zany tao anatin'ilay volume 1 zay efa hira firy nivoaka tao anatin'izy iny ny volume 1 misy 2 raiky amby folo fa ny volume 2 ny zahana eotra kelin'izay
izahana ny oatra kely zay fa nirany TDL moa zany efa plus de 40 ihany raha tsy diso ako fa tao amin'ny Carlton nareo namokana izy igny tsy diso tao amin'ny herintaona lasa zay hita hoe anisan'ny mpanakato evanjelika tena tonga dia mitady kalitao mametraka an'izay kalitao zay TDL na amin'ny resaka vitsy ny mpanakanto hoe amoaka album voalohany de hoe ndao tonga dia hikendrany amin'ny Carlton miaraka amin'ilay promotion nanao spectacle nareo tamin'iny raha tsy diso tamin'ny fotoana iny efa vahiny teto amin'ny AMM i organisy fantsa nanomana ilay album voalohany ia efa nampafantatra nyizay album voalohany herintaona lasa hoa zay hira 1 navoaka tamin'izay dia nisy orchestre tao natao hira 5 angamba no niraina eo tamin'izay fotoana zay tao anatin'ny hira 1 io ia fa ilay izy tena tody hitanao hoe vao nivoaka dia mipoaka voavoaka dia misy tsy ambaratelo manokana aveo hoe ia miezaka manao zay tratra zany zay tena marina dia miezaka manao zay vita satria ho an' jesosy le izy metraka le seza fiandrianana mihitsy amin'ilay fiderana zany dia mba zay tratra no atao dia tsy haiko aloha zay fipaokany aloha zay zava-dehibe rehefa tafampita amin'ny tsiraray avy mivantana eto amin'ny radio FF TV7 fois amin'ny YouTube ihany koa ny fandarana serasera mmpanakanto alady rena mahafinaritra miaraka amin'ny tarika TDL tonga dia lasa tsy hoe tonga dia lasa tonga dia lasa le fandarana true ihany fa ny fanalavana azy hoe True Direction Life mamantana ny fiainana toizantsika avy hatrany ny resadresaka fahitanareo manokana ny tontolon'ny evangelika eto Madagasikara eo amin'ny sehatry ny hira no asiako resaka fahitanareo azy manokana tontolon'ny evangelika mahafinaritra aloha ny evangelika raha ny tena tianay raha tokony evangelika daholo ny eto Madagasikara ny tokony ho izy fa eo amin'ny resaka fanamboarana kely zany ny tiako tenenina hoe tokony mamanana ezaka kely tsara be ny hira tsara be ny anina fa ny olona moa rehefa hoe evangelika dia hainareo ihany ny zavatra tenenin'ny olona hoe za mo ve ny evangelika ve zany fa tokony hanana ezaka kely zany tsika na ny anay koa raha tokony mbola hanana ezaka kely daholo zany fa mahafinaritra ny evangelika fa hitako ny teny arika teo dia hoe ny olona raha vao mieritritra hoe evangelika dia atao milantolanto be sa hoe tsy zay ny teny arika ela zany ka zay mihitsy le izy ianao rehefa hoe ny evangelika dia tokony tsy ara-ny fiainanao mahazatra iny zavatra ataonao fa tsy hoe evangelika dia manao costara be ianao any an-dalana ohatran'izay koa le mozika ataonao dia lasa sarotra ao amin'ny olona ny ifandray aminao nefa tokony ifandray aminao ny olona zay le tokony ho izy zay ngamba toa dia hitanareo ve nefa hoe fa mipasy any malagasy ihany zay tontolony hoe mivoatra miaraka amin'ny teknôlôjia sy ny vanandro amin'izao ihany koa zay hoe tontolony hira fiderana evangelika zay ia resaka mozika moa zany no atao dia ny tena tsara tokony hoe misy fanavaozana foana aloha dia manaraka an'izay ary indrindraindrindra koa miainga amin'ny tena zava-dehibe zany dia miainga amin'le tononkira sy le zavatra tianao ampitaina no anafangaronao anatin'le gadona anaraka le teknôlôjia zany hoe inona zavatra misy amin'izao fotoana izao dia tsy afaka misaraka mihitsy lefa bagazo entinao anatin'le hira sy le zavatra misy amin'le vanandro iainana zany tokony hiaraka foana dia eo amin'le miketrika eo amin'izay le miketriketrika amin'izay zany le manao an'le azay atsaran'le zavatra zany fa hitanareo mora raisin'ny malagasy ihany ve zay maromaro zany zao ny artiste evangelika miezaka mamoaka an'izay kalitao zay tahakana za aloha dia midiranareo manokana amin'izay kalitao zay amin'ny resaka sary ny clip sy ny son ny album aloha tonga dia mameza kely aloha ianao aloha mameza kely aloha fa direct tonga dia mameza direct maro zany teneny rosela zany tena tsara za mametraka an'izay hoe tsara ny an TDL